tena foto-kevitra judaisme zany reto Madagasikara manokana dia hoe miverina amin'ny filaminana ny fianakaviana, izany hoe fananganana indray an'ilay fianakaviana tena rafitra ara-pianakaviana izay fotoky ny fandrosoana izy sady fotoky ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao ny fahoriana sy ny fisiana ihany koa mampodika azy. Ilay fianakaviana zany ilay rafim-pianakaviana mihitsy, ilay hoe dadabe enoteny, dada enoteny, bebe enoteny, ny ray mpianakaviana rehetra, ny ray aman-dreny rehetra lasa manjary manana ny lanjany miverina maha-izy azy daholo eo anivon'ny fianakaviana, ary izay no mandrava ny korotana, mandrava ny fanombanan'ny tanora, mandrava ny zavatra ratsy rehetrarehetra izay manimba ny fiarahamonitsika amin'izao fotoana izao. Ka ny judaisme zany mamerina izay rafitra izay izy. Io rafitra io atao hoe rafitra mamleretiko animina. Mamleretiko animina, misy ilay rafitra mitondra fivavahana, ary misy ilay rafitra ilay fiarahamonina izay izahana verina amin'izao fotoana izao mba hidivana amin'ilay fanampam-pinoana zany. Ny judaisme dia finoana mino ny Mesia, ilay finoana tamin'ny voalohany talohan'ny taonjato fahatelo. Fa ny kristianisme kosa dia finoana jentilisa mino ny Kristy izay finoana nanomboka tamin'ny taonjato fahatelo. Io tena zavatra anankiroa fa tsy mitovy mihitsy fa samy manana ilay azy manokana. Izay dia misy raha ny judaisme misy rima manokana dia efa tonga izy. Taranaky Joda izy, taranaky Davida izy, ary efa nanao ny asany izy, efa nateraka izy, ary amin'izao fotoana izao izy efa lasa any an-danitra. Mitovy amin'ny non'ny kristianina saingy ilay non'ny kristianina efa olon-kafa satria tsy taranaky Joda iny na ny tantarany ary efa tantara hafa, fa ilay tena taranaky Joda zany hafa ny momba azy, hafa ny izay no mahatonga hoe tsy mitovy ilay finoana kristiana sy ilay judaisme izy ireny, na dia ohatra ny mitovy azy tsy mitovy ilay izy fa samy hafa. Sy fantatry ny finoana judaisme izy ireny zany ilay jiosy taranaky Joda, taranaky Davida dia Yeshua ben Davida ben Yehuda.